Raha ny tontolon'ny fampianarana kosa no asitsika teny, mpianatra malagasy efatra avy ao amin'ny nivon'ny Collège Lumière International no hisolo tena any Madagasikara mandritra ny Olympiade internationale de la langue turque izay ho tanterahana amin'ny volana May izao. Ny farana ny sabotsy teo mofo ny fifaninanana. Miditra amin'ny fahafito taonany izao no nandraisan'ny sekoly Collège Lumière International anjara amin'ny fifaninanana Olympiade internationale de la langue turque ary dia no tanterahana ny sabotsy lasa teo ny famaranana ny fifaninanana. I Maeva no lany teo amin'ny sokajy hira ary tanjona kosa teo amin'ny poézie. Ny mpianatra roa hafa izay hiaraka amin'izy ireo hiazo any Turquie amin'ny volana May dia mbola andalo fitsapana na test araka ny voalazan'ny mpampianatra iray eo anivon'ny sekoly. Izy ireo no hitondra avo ny voninahitry Madagasikara any Turquie. Tsara ho marihana fa sekoly iraisam-pirenena io kolejy io ary mampiasa teny efatra ireo mpianatra malagasy, frantsay, turk ary anglisy no sady mahafehy tsara ireo taranja siantifika ireo mpianatra.